Andro ny mangarahara sy fiovanana zao hoy ireo rehetra izay mpanaraka toedra ara-politika izay misy ao Madagascar ao amin'izao fotoana izao ka mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay hoe tena hangarahara tokoa ve ary tena hoisy fiovana tokoa ve ao Madagascar manomboka izao ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tsy ampendela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika an'ilay hoe fotoanany fiovanana sy mangarahara ao Madagascar ao amin'izao fotoana izao no horesantsika ato anatin'izy ity fa milohan'izay dia andao aloha horesantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto iza marina no tena génération Z. Ny génération Z dia sokajy ny taonan'ireo tanora eo anelanelany 20 sy 30 taona eo raha ny antontanisa everina ho manodidina ny 10 ka hatramin'ny 12 tapitrisa izy ireo amin'izao fotoana izao. Sarotra dia sarotra arak'izany ny hieverana hoe misy mpitondra teny 5 na 10 ofisialy avy amin'ny génération Z ao Madagascar ao. Tsy nisy ny fidy azy ireo ary tsy voatery hitovy hevitra amin'ireo avokoa ny olon-drehetra. Ny Dimada, Gen Z Ankatso, Gen Z Toamasina, Gen Z Mahajanga sy ny sisa ve fikambana ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo izy ireo mety misy solotena manerana nosy fa mbola tsy tena ikambana ny mpianatra zato sanjato. Ny vaovabe tamin'ny fandraisam-pitenenana izay tsy mila mpanao politika miantso ny mpanao politika indray fa avizana avy eo tsy mila mpanao politika indray rehefa vita ny tolony. Rehefa voatendry indray ny prime ministre dia milaza fa nitaky ny ametrahana lehibe ny antoko izany hoe mpanao politika ho prime ministre izay andriamatoa Lalatiana. Ireo mpanakanto sy influenceur ve mazava ny azy ireo fa nanampy ny tolona fotsiny satria samy resy lahatra fa tsy mety intsony ny fitondrana teo aloha. Be mpanaraka be izy ireo eny amin'ny tambazotra tsirasira Facebook fa tsy te hiditra mivantana amin'ny resaka politika. Tsy izy ireo ihany koa izany sy no tena azontsika lazaina hoe mpitarika ny Gen Z. Ka raha ifampiresaka amin'ny Gen Z zany ny filoha Randranirina Mikael dia iza no resahana? Iza no tena Gen Z? Ka hampitovy hevitra ireo tanora rehetra ireo. Toa samy misoratena toa voatango daholo mantsy kanefa efa nilaza ihany ny mpitondra fanjakana fa efa nihainy ny ankolafinkely rehetra ny tenany. Na ny tolona aza ny Gen Z betsaka ihany koa ireo ny tolona ankoatra azy ireo. Efa olona vaovao manampahaizana tsy mpanao politika na dinosaure hoy ny sasany io prime ministre no tendrena io kanefa toa mbola tsy faly ihany ny sasany manoloana an'izay fa nandrena prime ministre vaovao izay. Mpiasany adema indray aéroport Madagascar mitaky ny redevance de concession izay mitentina 20 miliara ariary izay tsy nalohan'ny Ravalomanana aéroport. Fantatra fa nanomboka tamin'ny taona 2024 ny aéroport de Paris na ADP izay nomena ny anarana Ravalomanana aéroport no tsy nandoa ny redevance de concession ka efa mitentina 20 miliara ariary na 12 tapitrisa euro ny fitambarany vola tsy voaloha amin'ny saram-pitantanana ireo seranana malagasy ankehitriny. Marina fa io vola tokony alohan'ny orinasa Ravalomanana aéroport any amin'ny fanjakana malagasy isan-taona io dia alohan'ny tifarany any amin'ny adema izay ampiasaina amin'ny fikarakarana fampandehanana sy fampandrosoana ireo seranam-piaramanidina misy 10 raha ny fanazavana hatrany. Takin'izy ireo arak'izany ny hanefan'ny Ravalomanana aéroport manontolo tsy misy atakandro io vola 20 miliara ariary io izay voalaza fa mampahory fatratra ireo seranam-piaramanidina 10 ao Madagascar ao. Manaitra ny filoham-panjakana sy ny gouvernemanta izay hitsangana eo ihany koa izy ireo manoloana ny zavamisy amin'izao ankehitriny izao. Fivorina antenimiran-doholona indray tsy tonga nanatrika ny fanokafana ny fivorina ara-potoana faharoa ny tolakandro ny afako mahaliny ny loholona Lalatiana Rakondrazafy sy ny Jeneraly Ravalomanana izay lehibe mpitarika izy ireo teo aloha mo ireto voalaza ireto ary mbola azo lazaina fa lehibe n'izy ireo ihany amin'izao ankehitriny izao.
ka mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay hoe inona marina no antony nahatonga an'ireo lohandohan'ny mpitarika ireo ny tsy tonga nanatrika an'izay fivoriana ara-potoana izay araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Mety misy ambadika an'ilay fionganany filoham-pirenena ve no antony nahatonga azy ireo tsy tonga nanatrika an'izao fivoriana izao, sa inona no tena zava-misy marina tao ambadika an'izay tsy fahatongavan'izy ireo zay hatrany. Délégation Sadak indray noraisin'ny filoha kolonel Mikael Randrianirina teny avoloha izy ireo tamin'iny andro ny omaly iny tonga tao Madagascar ary noraisin'ny filoham-panjakana. Nisy fihonana nanomboka tamin'iny andro ny omaly iny hatramin'ny sabotsy ho avy izao ny roatonta momba ny raharam-pirenena izay mafana dia mafana ao Madagascar ao amin'izao fotoana izao araky ny voalaza hatrany. Aingany mba tena ho marimaritra hiraisana amin'ny fampandrosoana ny Madagascar no voadinika ao anatin'izay dinidinika ifanaovan'izy ireo zay fa tsy sanatria kory ilay tsindry efa nahazo hatramin'izay foana no hiverina eo indray rehefa aveo tsy iza moa izay fa ilay tombotsoa ho an'ny firenena mpanjanaka indray no tena himatematesana ao anatin'izany rehetra izany. Aoka mba tena ho tombotsoan'ny Madagascar sy ny malagasy no hifampidinihana ao anatin'izany rehetra izany fa efa ela ny Madagascar sy ny malagasy no niandrandra an'izay fiovana sy nangetaheta an'izay fampandrosoana lalina izay. Andao am'izay ho resahantsika ity fanioan-kevitra izay nataony Andriamatoa Hajo Andrianarivelo ity. Andro ny mangarahara sy ny fanovana izao, marobe ny resaka mandeha amin'izao fotoana izao, tsy misy tsinoko raha mba hamaly sy hanamafy indray ny efa nolazaiko. Aoka tsy nitsaho no hanjaka raha misy dosie maloto mikasikahy indrindra momba ny fanomezana tany tsy ara-dalàna dia manasa ampahatsoranao an'ireo izay milazan'izany mba hametraka fitoriana miaraka amin'ny pirofo vonina hiatrika izany aho satria andro ny mangarahara sy fanovana izao. Tsarovy izaho rery no ministry ny fananantany namerina ny tany-panjakana ho an'ny fanjakana toy ny Nosy Sakatia, ny zaridaina ny Antaninarenina na ny tanin'ny CG Analamahitsy. Ankoatr'izay, ny filoha sy ny prime ministre teo aloha no tena sakana tamin'ny fanamboaran-dalana araky ny fanambaran'ny Andriamatoa Antsay Christian tamin'ny 20 Janoary 2024 momba ny vola ao amin'ny fond routier. Saho mijoro aho satria tsy nitsoaka any Madagascar mihitsy rehefa tsy nitantana andraikitra teto amin'ny firenena. Tsy nametraka CV ho prime ministre aho, ny fanasoavana ny taninjanaka sy ny firenena dia tsy hiandrasana toerana politika hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga raha naneho ny heviny mahakasika an'izay hoe fotoana ny fanadiovana izao ary fotoana ny mangarahara amin'izao ankehitriny izao. Ka aingane mba ho tena mangarahara tokoa ny fitondrana sy ny fitantanana anti-firenena ity mba tsy ho tahaka ny zavanisy hatramin'izay izay isan'ny tena nampahantra sy nampahorony malagasy tao anatin'izany rehetra izany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.